Zay ny sorako anareo tsirairay avy. Anao ny fitenenana président. Rivahoaka Moramanga be fitiavana. Rivahoaka Moramanga tokapo. Rivahoaka Moramanga tena ty. Ato apoky anareo, tiky anareo, ary misoaka anareo amin'ny fandraisana tokoa. Efimbetsaka no anatongavako teto Moramanga. Efa nanao fampielezan-kevitra teto Moramanga. Efa elany na Moramanga fa ity fifidianana ity fampielezan-kevitra natao am'izao taona 2024 zao no miavaka indrindra satria nampiseho Moramanga fa manam-pitiava Moramanga ary tia Andry Rajoelina Moramanga tokoa. Esena satsekeny fitiavan'izany atreny an-dalana mandra-patonga eto amin'ity kianjo ity hitako ny hafaliana amponareo, sapako ny fanohananareo, sapako ny fitiavanareo ary zay mbola mampijory aho hoe tsy maintsy mbola hijoro anavitra ny Madagasikara, tsy maintsy mbola hijoro anavaka ny fahantrano ary hijoro anampy ny Moramanga tokoa.
Zaya may mamalfty amin'ny alalan'ny fampisehoana fitiavana nohatsy akasitraka ny zavatra soa natao amin'ny marina sa tsy marina. Betsaka mpitondra ny fandimby fa zany anao velorano taminareo hoe raha manana kianjany any Tomasina, raha manana kianjany any Atsiranana, raha manana kianjany any Fianaratsoa, raha manana kianjany any Antsirabe, dia hoy aho hoe Moramanga tsy ambany zavatra fa nahavitatsika zao kianja ko anabe zao tompona marina sa tsy marina, vita sa tsy vita. Dia zao tany nanao an'ity kianja ity isika dia nanontany rehetra hoe ho feniveny gradin, ho feniveny kianja voaporofo androany fa feno ny kianja hiditra ny gradin miaraka amin'ny président Andry Rajoelina tao mendrika vodin-dravitrasa lehibe olo zoatsika marina sa tsy marina. Betsaka amin'ny fitondrana ny fandimby fa betsaka amin'ny filoham-pirenena ny fandimby fa anankiray ihany manakaiky any Moramanga, anankiray ihany ny tian'ny Moramanga ary anankiray ihany ny namany Moramanga dia Andry Rajoelina tao marina sa tsy marina. Fa zao mampiavaka amin'ny Moramanga na reo zany tena rehefa ampiseho an'le fitiavana tena anaty tomobila teny tao anatin'le pick-up zay mivady je t'aime zany azoko zany. Je t'aime le président, je t'aime le président, je t'aime le président, Jeannot tu es président, Jeannot tu es président, zany fe Moramanga tiany Andry Rajoelina Moramanga afana manao tianareo miaraka aminareo tamivara nareo rehefa ty tena tonga dia mampiseho ary zao tokatrano zany hitanay zany jerenareo ria lavidavitra ria tsy kokopoka mamafy be le tokatrano ria lavitra ria nasiny lamba hoany mihitsy eo amin'ny tranony hitanareo ria lavitra ria jareviteny Asitomatanana iza hitanareo hoe zay miaraka amin'ny orange zay tian'ny orange zay tsy miala amin'ny Rajoelina asehoanay amin'ny rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina hatrany farantokoa zay nisorako anareo tsirairay avy ianareo vehivavy ianareo fikambanam-behivavy ianareo tanora ianareo tsy anasy zao ny zavatra nazaiko aminareo betsaka amin'ny fodi-dravitrasa sisy mialona avy ary miorana vatsojana tena fatetena vao mahita mahafinaritra fiketika mahasotojana fona tena fatetena sotisody aho hoe zay toerana rehetra andalova koa zay toerana rehetrarehetra andriana dia tena fampisehoana afaliana sy fanohanana ny ataon'ny vahoaka fa zao mbola sy tonga dia Moramanga dia nineniko mivadiko hoe chéri jerenao tsara fa ao Moramanga ao be tanora ao ao Moramanga ao tiany Andry Rajoelina tia mivadinao any ao dia tena gaga izy ao arinao ngamana satria tena sady misaotisaotinareo mampiseho fitiavana ary za mino tsy matoky aho fara zao fampisehoana fitiavana ataon'ny Moramanga zao miova ny tantarany Moramanga satria
Moramanga tia ny Andry Rajoelina ary amin'ny fahenina ny 10 Novambra misy matoka fa ny Moramanga ny anisany nanao record amin'ny olona hividy ny Andry Rajoelina. Ahoana moa tsy tiavany vahoaka ny aloatra mangoa ny Andry Rajoelina satria zavatra nampijaly atsika ny erany 44 mandrapatonga ny Ambatondrazaka betsaka ny nampanantena betsaka ny teny hoe anao fa Andry Rajoelina tianareo ihany navita ary efa nitokana dia zao ao any zavatra ataontsika tamin'izany tantana nandritra ny tetezamita dia ozy izy zao hoe tsy misy reny voaparitany ho adino eto amin'ny Madagasikara. Nanao hôpitaly tsika tamin'ireo reny voaparitany rehetra, nanao hôpitaly tany Atsiranana, nanao hôpitaly tany Fianaratsoa, nanao hôpitaly tany Mahajanga, nanao hôpitaly tany atao Taninarivo, nanao hôpitaly eraky ny reny voaparitany. Tamin'ny fitondrana 5 taona lasy zay 2 taona ny krizy 3 taona ny tena nesaky fa tsy 5 taona fa naty zany ary tsy nanakana atsika niasa sy nanao fotoavitrasa betsaka zany fa tao anatin'izay fotoana zay dia hoy aho hoe tsy misy distrikta ho adino intsony. Distrikta manerana ny Madagasikara tsisy tsy nanaovana fotoavitrasa na sekoly na hôpitaly na trano fandriampahalemana na stady toerana rehetrarehetra zay naniako nanaovana stady avokoa. Fa zao amin'ny 5 taona manaraka tsy misy commune ho adino intsony fa ataontsika miangana amin'izany commune ray mifampatsona le miafa mbola mpanantena izy fa reto Moramanga sy loatra mangomo inona tsony ny ampanantenany eto efa vita ny stade efa vita ny reny 44 marina sa tsy marina. Fa zao miaminy manaraka teneniko hoe tsy misy commune adino intsony. Mba tiako fantatrareo kely hoe ao mantsy misy milaza vao mampanantena hoe décentralisation décentralisation. Ao ny mikabary dia manaratsy anahy fotsiny ny ataony, mandrapirady atsika fotsiny ny ataony, manambanimbany atsika fotsiny ny ataony, mampiady ny vahoaka fotsiny ny ataony, mampisaraka ny vahoaka fotsiny ny ataony. Dia zay le tenentsika teo hoe ao anatin'ny romanina hoe aza manaiky ho resiny ratsy fa valio amin'ny sony ratsy atsika miasa foana miasa ho an'ny vahoaka miasa ho an'ny Madagasikara. Ekena sa tsy ekena zao courage courage fontsika zao teneniko anareo tsy misy mihitsy ny olona manana fankalana ny olona ty teniko ty ny olona manana fankalana tsy aresy mandrakizay ny olona manana fitiavana tokoantokozay marina sa tsy marina. Ary fidy anareo mila filoham-pirenena akaiky ny vahoaka ty ny vahoaka sy tanora marina sa tsy marina. Zao lazaiko aminareo fantatrareo ny atao boky fantatr'Andriamanitra ny atao boky sy ny zavatra napetrany ato amiko anavotana an'ity Madagasikara. Fa zao za tsy mba manaratsy olona, za tsy mba manenjiky olona fa na tsy miteny ary zay atovy eo any sarinay dia hitanareo hoe izy amin'ny tsara fanaso gentil sy ampandroso an'ity firenena ty. Ekena sa tsy ekena marina ne zany lazaiko zany marina zany lazaiko anareo zany fa ny zavatra tena manome courage anahy dia zao ny fahatsapako ny fanohana ny vahoaka ny fahatsapako fahatsapany vahoaka hoe na dia tsy tonga lafatra aza
ny fitantanako nandritra ny 5 taona dia matsapa amin'ny vahoaka hoe Rajoelina kosa niasa, Rajoelina kosa ty tanindrazana, Rajoelina kosa napandroso ambola toizana zato toizana dia zao rehefa miresaka région ihany tsika hitako hoe fanalavitra loatra amin'ny fampandrosoana fa za mahita hoe mila omena région tokana mba ahafahatsika mampandroso ndraiky kokoa satria izao rery mandeha aingana fa isika rehetra lasa lavitra dia mba ahafahatsika manatratra ny famparana misy dia za zany eto milaza amitsika fa ometsika région mangoro Moramanga misy berala reny manaratsy atsika reny tsy navita ninino rety eto amin'ny firenena marina fatimana efa misy filoam-pirenena atao nitondranyty Madagasikara ty efa nampiseho any limite ny hoe atreky inona nataony reny teny Moramanga navita nereny 44 ve reny navita stade ve reny navita nanavy anareo tamin'ny anzatra ve reny za tamin'ny andro zao amin'ny andro sarotra no ahitana ny tena namana marina sa tsy marina rehefa misy marary anareo za eo ary zao fantatry fasadinonareo zany tamin'ireny covid ireny tamin'ireny tondradrano reny tamin'ireny cyclone ireny tonga teky foana manampy anareo miay anareo mitsinjo anareo ary mbola hitsinjo bebe kokoa ho anareo amin'ny namanao tokoa ekena sa tekeny dia zao zay manarata atsika any sy zay be jalousie any aleo any hitanareo hoe jalousie anao io mon frère tsy tondranao makay zapelivera ny vatanao fanakirana ataovy mangina fa ny natio tsy mijanona tsony ataovy mangina ny fony ny amin'ny mandat manaratra io dia iompana bebe kokoa amin'ny fitsinjovana anareo tsirairay avy tsy maintsy ataoko zay ampiakarana ny fampiaina ny malagasy tsirairay avy tsy maintsy ataoko zay mianapina ny tokantrano zay marefo ekena sa tsy ekena zao eto Moramanga eto misy tetikasa lehibe ataotsika zay anova tanteraka ny tantarany Moramanga satria efa nataoko ny programme fametraka ny zone d'émergence industrielle zany hoe isy usine goava bebe fanaovana zone France lehibe ho atao eto Moramanga atao place ekena sa tsy ekena velomany tsy fanananasa iasa mafia mba ahafahany tanora mahazo asa vitako efa kely sisa efa mibekôlina isika zao teneniko anareo n'Andriamanitra ary nandritra amin'ny herinandro izy nanao an'izao tontolo zao
androany izy nanao ny tany sy ny lanitra rapitso izy nanao ny zavaboary sy ny sisa sy ny sisa za olombelona tsy vitako ny tena nanova tanteraka amin'ny Madagasikara ka ao anatin'ny 5 taona fa manome toky anao hoe ao anatin'ny 5 taona manaraka dia miteny efa tsy maintsy mandrisy Madagasikara ary mamiraka Madagasikara dia zato tena satsekena mety efa nanombotsika teto satria efa nametraka ny hoe one district one factory zany hoe district ray ametrahana usine anankiray zay ny antony nametrahantsika efa nametraka tia usine famokarana yaourt sy fanodinana voatabia efa nataotsika zany fa les zones d'émergence industrielle io misy an'ilay herinaratra goavana be mandalo eto Moramanga zay mantsy tsy ampy tonga eto ny herinaratra misokatra ny usine mahazo asan'ny tanora ary miasy rehetrarehetra atao plateau ekena fatekena fa mba ahafahana manatanteraka an'izany dia mangataka anao satria izao tsy vitako very zany fa manao trano azy manangana trano dia mila brika atambatambatra maro be vao tonga mavita trano anao usine zany tsika brika maromaro be no atambatra sy ny vato voa vity zany itetikasa rehetrarehetra trano ka zany ny angatahako anareo ny safidinao ny vatonao no ahafahatsika manova ny tantara ka eto dia miteny anareo hoe alaivo ny kara-pividianana ary tongava ny fidy maro be amin'ny fahenina ny volana novambra tena satsakena vonona satsy vonona zao aza vononareo fantatrinareo fa tiana fa tena mila mandresy lavitra sika ny ao atokantrano ny fianakaviana ny mpiampiray tanàna hoe andao ifidy anova tantara na iza manao na tsy iza tsy manao io ohatran'ny ligne de départ ny course io ny athlétisme 13 ny candidat eo zay 13 fa rehefa avy ho marque préparté tsika efa miazakazaka sady mandeha ena be ary tsy maintsy tonga any amin'ny ligne d'arrivée ekena satetena fa mila anareo raha nandresitsika tamin'ny jeu des îles latsadatsaka sy nahazo medaly volamena be dia be tsika fa amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra mba tiako mba ho be dia be ny medaly mba ho be dia be ny safidinareo ifidy ny Andry Rajoelina eto Moramanga tokoratokara ekena satsekena volona satsy volona zao ary amin'ny enina amby folo novambra rehefa manisa vato dia miambina tsara tsika rehetrarehetra amin'ny bureau de vote sao dia misy migafy ireo mantsy migafy ihany ny enireo sisy fa akoatran'izay ny vahoaka efa mahafantatra ny lalana izorana mahafantatra hoe iza ny filoam-pirenena ty tanindrazana iza ny filoam-pirenena akaiko ny folo marina satsy mara dia rehefa mifidy eto Moramanga dia zao amin'ny enina mikatona ny bureau de vote dia miteny lehibe ny bureau de vote hoe anisa vato sika za io eny radio dia mieniny olona tia hoe manahoana ny valiny ao Moramanga ao fa rehefa mipotra ny 3 dia mikikikitsika amin'izay kivo zala tena ataotsika répétition ao bureau de vote amin'ny eniny 3 Moramanga 3 Moramanga 3 Meno radio RNM dia miteniny ao amin'ny fampahalalam-baovao hoe efa azo daholo mivoka-pifidianana any Moramanga. Raha 390 isan-jato miazo ny filoha Rajoelina tamin'ny 2018 dia tamin'ny 2023 20 isan-jato mety Moramanga tokoratokara.
Zaya, the only stick away. Raoult rehefa mivaliny fividianana be dehibe ny candidat fa zao na avadika ambony na avadika ambany Rajoelina ihany ny tiany Moramanga na andeha ankavia na andeha ankavanana Rajoelina ihany ny tiany Moramanga tena fatekena ainareo ireo na avady Paraía! Itanareo ito tanàna Moramanga ito, tanàna manan-tantara. Satria ireo mitolona mba azahoana ny fahaleovan-tena dia teto Moramanga avokoa. Zay misy. Eto aminareo amin'ny milaza eto Moramanga. Fa zay manenjika anahy tsy asakanana ampandroso an'ity Madagasikara ity. Ary tsy afakanala. Tsy afakanala amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny ramokirina atao anatiko ekena satsy ekena. Oma tsy dia jerevana foana zay zavatra rehetrarehetra atao. Lazainy zalahy fa vazaha sononia. Nefa zao ralaimon, rasety, ravoangy, reny olona rehetrarehetra reny nanana ny zopirenena frantsay avokoa. Fa zany tsy problème malagasy, fa problème malagasy hoe iza ny tena mahafoy tena sy tia tanindrazana anafika an'ity Madagasikara ty marina fatsirana. Eto Moramanga milaza aminareo fa Andry Rajoelina tsisy afaka anafaka atao anatiko ny ramokirina sy ny fitiavan-tanindrazana misy atao anatiko tokoatovany. Tena fatsakely. Ary za dia volona na moizako ny haiko aza anafika amin'ity firenena sy Madagasikara manala tika ity. Tsy le titre président de daviko, tsy le toerana sy plasin'ny président de daviko, fa zany zavatra de daviko dia ny fomba rehetra ahafahana mampiadana ny malagasy, ahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara, ary tsy maintsy vita koa, tsy maintsy atao koa, ary tsisy asakana na amin'izany manamajana tena satsy fahitako anareo zao dia tena hoe sika miferahantsika tsy avelantsika izy sopatra ekena satsy ekena. Rehefa mahitanao amin'ny fankahititsika dia mba tiako hoe mba hafaliana foana ny rahantsika na amin'ny androana anatitsy na manrak'izay ekena satsy ekena. Dia hafaliana foana tsy kilava ny rahanareo amin'ny président Rajoelina tolokanasytokoa. Ekena satsy ekena. Foto-drafitrasa efa betsaka ny vitantsika. Satria raha ohatra ka ny foto-drafitrasa fotsiny efa ela no tsy nisy EPP lehibe na CG natao zany teto. Fa navita CG 24 salle isika. Efatra amby roapolo ny salle natao tao anatin'izany. Mahazaka mpianatra 200 efa tamin'ny 1960 no nisy EPP lehibe farany natao teto. Zao tsika miteny zao nanao an'izany EPP goavana be sy lehibe teto zany. Nanao EPP ihany koa tsika manara-penitra. Nanao EPP hatrany amin'ny commune zay alavitra davitrany any Ambodigavo. Zay. Nanao an'izany tsika. Nanao CG, nanao CSB2 tsika. Ary nanome ambulance ihany koa. Vaovao teto amin'ity tanàna Moramanga. Ny titre zay na dia zao. Betsaka ny asa vitantsika fa za mbola tsy afapo. Tsy afapoa satria mbola tsy nikarakara tsara anareo, mbola tsy nakananakaiky bebe kokoa anareo ary amin'ny mandaha manaraka hikarakara ny sosialim-bahoaka, hikarakara ny fikambanana, hikarakara ny vehivavy, hikarakara ny lehilahy anakaikaiky kokoa anareo tokoa.
I